FISAORANA. Izay no rasako anao amin'ity fandarana ity mba haritra hatramin'ny farany. Miaraba antsika rehetra indray ry mpiara-midinika namana, nahatratra izao herinandro vaovao izao. Misaotra ny Tompo isika noho ny famondram-pony sy ny fahasoavany, ary misaotra anao ihany koa mbola mahatoky manaraka izao fandaharana fiara-midinika ny tenin'Andriamanitra izao. Tonononao anao sy ny ankonanao indray ny fiadanan'ny Tompo. Andeha ry hiaraka hivavaka isika hanomboka izany. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny fitiavana sy ny fitantananao anay ka nahatratraranay indray izao fotoana sarobidy izao. Mamelany helokay sy ny tsy fahatanteranay rehetra, ary raha andinika ny teninao izahay, dia ampitoero aty amponay Tompo ny fanaina masina, mba hampianatra anay, hanazavanay izany teny izany. Tonononay ny vavaka, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiara-midinika namana, amin'ny herinandro ity isika dia hijeloha hevitra goavana manao hoe fanompona asesiky ny fitiavana. Fa ny androany dia hoe fisaorana. Kanefa ny andinina atao tadidina dia hitantsika indray eo amin'ny Korintianina faharoa toko faharoa ka ny andininy fahaefatra. Korintianina faharoa toko faharoa ka ny andininy fahaefatra, vakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tamin'ny haben'ny fahoriana sy ny alahilon'ny foko no nanoratako taminareo tamin'ny ranomasobe, tsy ny ampahalelovana anareo fa ny mba hafantaranareo ny fitiavana izay hitiavako anareo indrindra. Izantsika mba ho tafatoetra ao ambavatsika izany mandritra ty herinandro ity. Fa ny androany dia hoe fisaorana. Efa hiditra amin'ny Korintianina faharoa zany zao ny dinika fanaovantsika ry mpiara-midinika namana isany, dia ny Korintianina faharoa toko voalohany no jerentsika. Ilay fisaorana lehibe izay nataon'ny apôstôly Paoly amin'ny andininy fahatelo sy ny andininy fahaefatra. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Isaorana ny Andriamanitra, rain'i Jesosy Kristy tompontsika, rain'ny famondram-po, sady Andriamanitry ny fampiononana rehetra, izay mampionanay amin'ny fahoriana rehetra, mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa, amin'ny fampiononana izay mpiononan'Andriamanitra anay. Ry mpiara-midinika namana, mifantoka amin'ny fampiononan'Andriamanitra ireo izay mitondra fahoriana ny fisaoran'ny Paoly. Misaotra an'Andriamanitra isika fa manan'Andriamanitra afaka mampionona antsika ao amin'ny toe-javatra sarotra izay lalovantsika. Ny apôstôly Paoly dia nandalo zavatsarotra izy teo amin'ny fiainana. Betsaka ireo toe-javatra izay nilalovan'ny Paoly, fa saika niara-ny fahafatesana izy, niara-ny fampijaliana ataon'ny fahavalo izy, efa saika nahita loza teny amin'ny ranomasina izy. Ny aretan'ny Paoly izany ny hanohanana, efa ny aretan'ny Paoly izany hoe vaky sambo, ny aretan'ny Paoly ny hatsika, ny hanohanana, ny tsy fahitatory. Eny, efa ny aretan'ny Paoly aza izany hoe fitanjahana izany. Fa saingy izao, nisaotra an'Andriamanitra izy, fa ilay Andriamanitra izay mitantana azy, ilay Andriamanitra izay hitoko iny, dia Andriamanitra ny fampiononana. Ary dia tsy nokobon'ny Paoly ho azy rery izany fampiononana noraisiny tamin'Andriamanitra zay, fa izay nolazainy hoe amin'ny andininy fahaefatra teo, izay mampionona anay amin'ny fahoriana rehetra, mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa. Ry mpiara-midinika namana, aza tazonina anao irery ny fampiononana na ny fankairezana men'Andriamanitra anao. Fa raha misy olona tratra ny olana na tratra zavatrarotra, dia anjaranao ihany koa ny mampahery izany. Ary izay le hoe fitiavana. Ary raha ampahoriana izahay amin'ny andininy fahaenina, ary raha ampahoriana izahay dia ho fampiononana sy famonjena anareo izany. Ary raha ampiononana izahay dia ho fampiononana anareo izay. Eza ny fitiavana.
nampitainy Paoly ao amin'ny membre ny fiangonana ny fampiononana izay azony tamin'Andriamanitra. Fantatry Paoly mantsy fa mila fankahirezana ny fiangonana ary dia izay ny antony. Ina moa ny tena antony isaoran'ny Paoly amin'izay eto amin'ity toe-javatra ity? Amin'ny andininy fahavalo no andehova itsika. Manomboka amin'ny andininy fahavalo. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'ny fahoriana izay nanjoanay tany Azia. Fa novesarana indrindra mihoatra no nizakanay izahay, ka dia efa nafonay na dia ny ainay aza. Nahoana tokoa moa no tsy saotra an'Andriamanitra? Efa saika nafo ny aina. Eo amin'ny andininy fahasivy. Eny tsy nanapo izay ho velona izahay mba tsy hitokinay amin'ny tenanay. Fa Andriamanitra izay manangana amin'ny maty. Teo anatrehan'ny toe-javatra sarotra izay tao saika nakivy an'ny apôstôly Paoly tao amin'ny fahoriana izay nahazo azy, dia nanompo ny sainy tany amin'ny fitsanganana amin'ny maty izy, ary io no lazainy hoe hany fanantenany. Amin'ny andininy fahafolo. Ary izy no nanafaka anay tamin'izao fahafatesana lehibe izao, ary mbola hanafaka anay ihany. Eny, izy no antenainay, fa mbola hanafaka anay koa. Mahafinaritra zany fijoroana vavolombelona izany. Zany fametrahana ny fitokisana amin'Andriamanitra izany, ny nanompo ny masina amin'ny fitsanganana amin'ny maty izy, ary dia ozy hoe io no hany fanantenanay. Nanafaka azy Andriamanitra. Niova ny toe-javatra. Mpiara-midinika namana, avy amin'ny tahotra ny fahafatesana no nisandratana ao amin'ny fanantenana velona, satria fantatra fa mbola hanafaka Andriamanitra. Tao anaty sain'i Paoly, ny fandresen'Andriamanitra tamin'ny lasa mantsy dia manome toky fa mbola hanao an'izany izy amin'ny ho avy. Mpiara-midinika namana, tiako mba hampahiry anao zany, ny fandresena nomen'Andriamanitra anao tamin'ny lasa dia tokony ho toko ho antsika rehetrarehetra, fa mbola hanao an'izany ho antsika Andriamanitra amin'ny ho avy. Ary dia izay toe-javatra izay no isaorantsika an'Andriamanitra, ary izay no fanantenantsika. Ry mpiara-midinika namana, indraindray dia mampiasa fahoriana Andriamanitra mba ampianarantsika mba hitoky amin'ny misimisy kokoa. Afaka mitondra antsika amin'ny fahamatorana ara-panahy ihany koa ny zavatsarotra izay mety ho lalovanao, ary ny tena zava-dehibe, ny zavatsarotra lalovantsika dia mahatonga antsika eo akaikin'Andriamanitra. Nahoana no tsy hisaotra? Andao hisaotra an'Andriamanitra isika, satria ilay Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra ny famondram-po, Andriamanitra ny fampionana rehetra. Tompony mombanao amin'ity tontolo andro ity vavaka isika eto. Andriamanitra ray eo. Indre zany hafalinay fa manan'Andriamanitra mpamindra fo, manan'Andriamanitra mampionona anay eo amin'ny fahoriana, amin'ny toe-javatra sarotra izay lalovanay, ary manan'Andriamanitra izay mampianatra anay fa azonay atao ihany koa ny mampionona sy mampahery ny hafa izay tratry ny fahoriana na ny zavatra sarotra. Aoka ianao no itokinay, ary aoka ianao no antenainay eo amin'ny vaninandro amin'ny fotoana izay mbola havilomanay, ka ary aoka ihany koa fikirinay ny fandresena izay nomenao anay tamin'ny lasa mba azonay antoka fa mbola hanao izany amin'ny fiainanay ianao amin'ny ho avy. Dia mitahianay ary amin'ity tontolo andro ity, aza mahafoina mahasaraka anay. Tononona ny vavaka noho ny amin'an'i Jesosy. Amen.